Fifaliana lehibe indray mbola hiarabako antsika tsiraray avy amin'izao taona vaovao izao indray amin'ity androan'ity indray miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy nahatratra an'izao taona vaovao izao n'iza mahenao izao feo izao indray dia tononiko sahady ny fahasoavana, ny fanambinana, ny fandresena, ny fitahiana anaraka antsika mandritra n'ity taona ity indray. Misaotra ny tompontsika satria mbola tafahoana amin'ity taona vaovao ity indray. Tonga eto indray ny tenako tondra ny hafatra ny tompo indrindra fa amin'izao taona vaovao izao indray dia tondra ny teny fakahirezana ho antsika amin'ity androan'ity ny teny izay hoentina amintsika eto moa zany dia nohony amin'ny mahataona vaovao ny taona vaovao dia mety niomana ianao nandray an'izay taona vaovao izay ary tena hoe nanao sakafo, nividy akanjo, tena hoe nanao izay rehetra mba azonao natao fa azao indray vita amin'ny fety nomeny tompo antsika ny taona vaovao dia andao indray miomana ihany koa tsika amin'ny ara-panahy Vokiso antsika indray koa ny ara-panahintsika amin'ny vavaka ombana fifadia-kanina ary izay indrindra no hitondrana teny fakahirezana amintsika eto amin'ity androan'ity dia andao ary ny vavaka metraka ny fotoana ihany koa eo ampelantanan'ny tompo ary angataka ny fanamasina indray ampiteny eto indray amin'ity androan'ity. Amen. Halleluja. Raha eo rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra anao Jesosy raha mbola nomenao izao anio izao indray. Misaotra ny fitiavanao sy ny famindramponao satria mbola nitantaninao sy narovanao izay Jesosy nandritra n'iny taona lasa iny ary mbola nomenao ity taona vaovao ity indray. Tonga eto indray izay Jesosy ankalazanao, hideranao ary hanome voninahitra anao. Ankehitriny Jesosy tompo malala dia tonga eto aho ampita ny teninao ary mifona amin'izay rehetra nataoko tsy araka ny sitraponao mialoha ny tondrako ny teninao tompo malala ary aoka ny fanamasinao indray no hanendry ny lelako amin'ity androan'ity. Ampiasao aho fanamasina tsy teny ho azy eto tsy teny amin'ny fahalalako sy amin'ny fahaizako fa aoka amin'ny fitaritan'ny fanamasinao no ampiteny eto indray amin'ity androan'ity ary sokafo ny foamam-panahy ny tsiraray avy izay maheno izao afatra izao indray amin'ity androan'ity ka miasa amin'ny tsiraray avy ianao na izay zara na izay rehetra miaino dia misaotra Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy no anaovako sy hanonana izany vavaka izany sy aminana tanterahako ny fampitana ny afatra ao amin'ity androan'ity Jesosy. Amen. Sokafo amin'ny baibolinao raha asiana lohahevitra zany ity tenin'Andriamanitra ity dia hoe Vokiso ny fanahinao amin'izao taona vaovao izao. Izay ngamba no lohateny raha nomena lohateny ity teny izay hoentiny ity. Vokiso ny fanahinao amin'izao taona vaovao izao. Raisy ny baibolinao ato amin'ny Luka 2:4-9:30 ka hatramin'ny 9:30 vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy mpaminany vavy anankiray dia i Ana, zanaka vavin'i Fanuela, avy tamin'ny fireneny Asera. Efa antipanahy tokoa izy ary efa nitoetra tamin'ny vadiny 7 taona. Taoriany nahavirjiny azy.
Ary efa mpitondra-tena tokony efatra amin'ny 20 taona ary tsy nisy ary tsy niala teo ankianjan'ny tempoly izy fa nanompo tamin'ny fifadian-kanina sy ny fivavahana andro aman'alina. Ary no niditra tao amin'izany ora izany izy dia nisaotra n'Andriamanitra ka nilaza azy tamin'izay rehetra niandry ny fanavotana tao Jerosalema. Amen. Amen. Araka an'izay teny izay dia ity mpaminany vavy anankiray ity, Iana, zanaka vavy Fanuela, ary tamin'ny firenena Asera efa antim-panahy. Izany hoe tena hoe efa tena hoe antim-panahy zany, efa tena hoe voto finoana, voto amin'ny fampony. Tena hoe tsy miala amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, tsy miala amin'ny famponan'Andriamanitra. Ary tsy vita ny antim-panahy ihany koa izy, fa ny taonany ihany koa efa ho efatra amin'ny 20 taona ary efa mpitondra-tena. Vao maty zany ny vadiny dia mpitondra-tena izy. Ary tsy niala teo amin'ny kianjan'ny tempoly izy sisa fa nanompo tamin'ny fifadian-kanina. Izany hoe ilay tsy ny fialan'ity mpaminany vavy ity teo amin'ny kianjan'ny tempoly fa nanompo tamin'ny fifadian-kanina sy ny fivavahana. Fa nanompo ny tsy fialana eo amin'ny atrehan'Andriamanitra, ny tsy fialana amin'Andriamanitra. Ny tempoly amin'izao dia ny tenako sy ny tenanao. Ka raha ity tempoly ity no voaloto, ity tempoly ity no misy zavatra ratsy, tsy mitoetra ato Andriamanitra, tsy mitoetra amintsika izy, fa tsika ny tempoly. Ka itsika zany mila tena hoe tsy miala amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, tsy manao izay tsy ampitoetra n'Andriamanitra ato anatin'ny tempoly. Fa ity mpaminany vavy ity tsy niala tao amin'ny tempoly fa nanompo. Izao sy ianao ihany koa mila tsy miala amin'ny fampona, miditra amin'izay vavaka ombana fifadian-kanina izay. Raha te hahita ny voninahitr'Andriamanitra, raha te hahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao dia midira. Vokiso ny fanahiNao. Raha tsika voky tamin'ny fety iny dia tena rariny loatra ihany koa tsika raha moky ny fanahintsika, satria ny fanahintsika ihany koa nke ny vokisantsika, fa ny vatantsika tsy omentsika sakafo. Fa anjara ny fanahintsika indray izao, fa ny vatantsika efa nihinana menaka be ary tena mbola mahatsara ny vatanao zany, mahatsara ny fahasalamanao zany. Amoky ny fanahintsika. Fa ny tenin'Andriamanitra koa dia milaza hoe misy karazan-javatra tsy vita raha tsy amin'ny vavaka sy ny fifadian-kanina. Iny karazany iny ozy tsy vita raha tsy amin'ny vavaka sy fifadian-kanina. Ka mety misy karazan-javatra mety hitanao fa tsy mety vita mihitsy, tsy mety afaka mihitsy tamin'ny taona lasa iny. Mbola fotoana mety izao hidiranao amin'ny vavaka ombana fifadian-kanina ahafahan'izay, ahavitahan'izay. Fa ity mpaminany vavy ity dia tena hoe tsy nijereny hoe efa antitra zany inge, mety tsy mahazaka hoe tsy sakafo tsony. Fa izy koa raha teo efa antim-panahy dia tena hoe tsy nijery ny nofony mihitsy izy. Dia ahoana ianao mety mbola tanora be ianao maheno anahy, mety mbola matanjaka ianao, mety mbola tsy mitovy amin'ity taonan'ity mpaminany vavy ity ny taonanao, dia tsy hatato ve amoky indray ny fanahy amin'izao taona vaovao izao, atombohy amin'izany ny taonanao, dia ho hitanao fa hiseho aminao ny voninahitr'Andriamanitra, ho eto ambavaka eo amin'i Jesosy ny zavatra rehetra mety hoe tsy hitanao fa tsy mety voava ho ento amin'ny vavaka ombana fifadian-kanina. Na isaoranao an'i Jesosy ane, tsy voatery hangataka nge ianao dia izay ianao vao hiditra amin'ny vavaka ombana fifadian-kanina. Tsy voatery hoe tena hoe misy problème be.
fa na hisaotra ianao dia tena efa afaka miditra amin'izany hoe vavaka ambana fifadikanina izany. Fa ity mpaminany vavy ity dia milaza ny soratra masina eto hoe ary no niditra taona izy, ary no niditra tamin'izany ora izany izy, dia nisaotra an'Andriamanitra ka nilaza azy tamin'izay rehetra niandry ny fanavotana tao Jerosalema. Tatsika amin'izany. Fa raha vao tafiditra tamin'izany dia miteny Andriamanitra amin'io vavaka sy fifadikanina io. Mamany ny zavatra rehetra mety hoe eritreretinao fa tsy ho voafahy. Fotoana izao, fotoana mety izao. Vokiso ny fanahiNao amin'ny fotoana vaovao ity. Midira ny vavaka ambana fifadikanina. Andao ianao mbola hoentiko ato amin'ny Jona Jona 4. Nitorian'ny Jona teny tao Niniva. Jona 4 jusqu'à amin'ny farany. Fa raha mamaky an'io dia nitorian'ny Jona ny teny tao Niniva. Raha fanirahan'Andriamanitra ny Jona, raha fa tonga tamin'ny tenin'ny Jehova hoe mandeha any ianao, mankanesa anao any Niniva, ilay tanàna lehibe, ary torio aminy teny izay lazaiko aminao. Rahan'i Jehova i Jona hoe mandeha any amin'ny tanàna Niniva, tanàna lehibe, dia torio any ny teny izay lazaiko aminao. Dia nandeha i Jona, dia nitsanga ny Jona, dia nandeha izy nakany Niniva, araka izay nilazain'i Jehova taminy no tanterahany. Dia ndao nge vakiko aminao hoe ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tingna dia ataoko eto amin'ny 4. Ary Jona niatomboka nandeha tao an-tanàna lalana indray andro ka nitory hoe rehefa afaka 40 andro dia ho ravana Niniva. Dia nino an'Andriamanitra ny mponina tao Niniva ka niantso fifadikanina sady nitafy lamba fisaonana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely. Amen. Izay ihany no vakiko fa afaka vakinao ziska amin'ny farany io. Fa raha io tantara io dia tena hoe nino ny tao amin'ny tanàna Niniva vao nandeha zany Jona ny teny ilay zavatra nampanirahan'i Jehova azy, dia nino. Dia rehefa nino zareo hoe afaka 40 andro ho ravana ity tanàna ity, dia hitantsika amin'izany fa niantso fifadikanina sady nitafy lamba fisaonana hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Niantso fifadikanina, niantso andro fifadikanina ho an'ilay tanàna taraina tamin'i Jehova, ary hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Raha mamaky ino izy ka farany ianao hatramin'ny biby fiompy tsy navela hikasika sakafo mihitsiny, fa nitaraina sy nifona tamin'i Jehova mba hanaisoran'i Jehova ny faharatsiana, satria nisy faharatsiana tao. Saika andravana azy afaka 40 andro, ka mety misy zavatra ihany koa faharatsiana mety mbola mitoetoetra amintsika, mety hoe zavatra miverimberina tsy mety afaka. Hidiro amin'ny vavaka mbana fifadikanina. Fa mitseho ny voninahitr'Andriamanitra nge teto dia niseho nanenina amin'ny loza saika nataon'Andriamanitra, satria noenon'Andriamanitra ny fitarainan'izy ireo. Raha mijery ianao amin'ny 10 any, vakiko kely amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary rehefa hitan'Andriamanitra ny nataon'ireo ny alany tamin'ny lalan-dratsiny, dia nanenina izy ny amin'ny loza izay nolazainy hamelezana azy ka tsy nataony intsony izany. Amen. Itsika dia afaka ihany koa manao an'io ho an'ny firenena, fa afaka mbana fifadikanina ho an'ny olona, ho an'ny tena hoe rehetrarehetra mihitsy. Tsy voatery ianao hoe misy problème foana.
Fa raha fahitan'ny tompony ny fotorotoro sy mangorakora ka mitaraina amin'ny finoana azy hoe vitanao atao ty Jesosy, mifony zay fa hiala amity azaravana ny tanànanay. Fa nanenina Jehova satria hitany ny olona fa niala amin'ny fahazaran-dratsy. Ka tsy haiko hoe inona mety hoe zavatra mety hoe hitanao fa mafy, hitanao fa na ianao mety hoe tady ho kivy ianao hoe efa ela zay nifafako zay fa ohatrany tsy hitako izay fiovany, ohatrany tsisy zavatra miova ty amiko, ohatrany tsy mety tapitra, tsy mety miala. Fa mety ilay karazany ilay tsy vitsy zay raha tsy amin'ny vavaka sy ny fifadikanina. Mazotoa miditra ny vavaka ombana fifadikanina fa miseho ny voninahitran'Andriamanitra. Mitady an'Andriamanitra kokoa ary maheno an'Andriamanitra ianao amin'io, midira lalindala, alalanao ny sitrapony. Fotoana izao miatomboka ny taona vaovao atombohy, vokiso raha voko ny vatanao dia vokiso mihoatra an'izay ny fanahinao. Hoento amin'ny vavaka ombana fifadikanina ny zavatra rehetra fa iseho ny voninahitr'Andriamanitra. Iseho ny voninahitr'Andriamanitra. Ary tena hoe mahery ny vavaka ombana fifadikanina. Na ianao mahatsapa fa tena hoe miasa tokoa Jesosy, miasa tokoa izy. Rehefa tena hoe ataonao ampinoana sy amin'ny fitokisana. Tsy rezima raha tsy mivavaka nefa ianao fa tsy misakafo fotsiny dia rezima izay. Fa vavaka ombana fifadikanina. Sady tsy misakafo zany ianao fa soloina vavaka ilay fotoana tokony hisakafoanana. Ohatra ianao hoe misakafo in-3 isan'andro dia ataovy in-4 isan'andro ny vavaka ataonao. Na plus n'izay vao mahitsara. Fa ny fahaizanao mandamina ihany no ahafahanao miady amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Amen. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Mino aho fa nahery ianao tao anatin'izay. Ary mino koa fa mety mbola ambany ny taonany io mpaminany vavy io ny taonanao. Ka mety mbola mahataty ianao hoe tsy sakafo. Jerenge io mpaminany vavy io fa 20 taona mahery. Fa zao hoe tena hoe mbola niditra amin'izany hoe vavaka mbana fifadikanina zany izy. Dia tsy ho ambakan'izany ianao. Indrindra fa ny taona vaovao. Feno hery ny fiainanao. Afahanao mifahatra. Afahanao manohatra. Satria hery ihany koa azo amin'ireny. Ny zana-tsipika mety ho afafon'ilay ratsy. Sady feno hery ianao ny voko ny fanahinao. Dia nampilainy tsara ianao manomboka ny taona vaovao. Amen. Da ho antsika hivavaka hisaotra ny Tompo. Raha io rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao mbola tsy mitsahatra Jesosy misaotra anao indray tamin'ny teny izay nomenao anay teto androany. Mino aho Tompo fa mety hoe mbola tsy miditra amin'izay vavaka ombana fifadikanina izay. Fa naheno an'ity hafatra ity dia hiroso amin'izany Tompo malalo satria ilaina tokoa izany amin'ny ara-panahy. Amokisana ny fanahinay indray raha ny nofinay efa voky ny sakafo isan'andro. Mba amin'izao fotoana ny voalohany taona izao ihany koa izay Tompo mba hamoky ny fanahinay. Ka tahio izay rehetra manatanteraka an'izany omeo hery Tompo ka ninona vavaka izay ho asandratra any amin'izany, fitarainana izay ho asandratra any amin'izany iseho ny voninahitra ao ary hiaino ny vavaka izay asandratra ny tsiraray avy ianao. Dia misaotra Jesosy Tompo malalo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Dia asa tiano arany misabone ny page, mizaime, manao like dia hitanao tsara ny vidéo izay miditra ary mba tsy raté ianao raha fa misy ny vidéo manaraka. Dia asa tiano ihany koa ny partage ny fizarana
raha mba nahasoanao dia partageo dia samy hiarata in Jesosy daholo dia mirary taona vaovao mbola mamerina ny firarian-tsoa ho antsika tsiraray avy izay maheno an'izao feo izao Tompany hita ianao sy ny ankonanao hita ny tokantrano izay nampandroso ny teniny tamin'ity andro an'ity. Amen.